maro reo réseaux sociaux any Facebook moa tena nahitana zany laza fa mangalatra ny station zay zavatra zay zany zay moa raha tena nahitanareo ihany tena nefa solasolotony tsy dia mahay loatra ny Facebook fa aleo angamba tonga dia manapa-kevitra hoe aleo miantso manao gazety dia mancommuniqué zay par intermédiaire manao gazety. Ina zavatra miseho ny zavatra miseho zany dia milaza ireo ao anatin'ny Facebook io zany fa ary manao classement mihitsy moa am'izao fotoana zao raha nitatitra tonga ty amiko dia reto zany ny situation mangalatra indrindra eto Antananarivo. Tinay Marina aloha dia magagagaga ihany aloha fa ny station lehibehibe ihany aloha zany ny station lehibehibe tena voatonona ao anatiny ary io tsy misy hoe serre total ny galanana zao na fa misy ao daholo izy rehetrarehetra zay aloha fampatsaratsara kokoa fa na izana tsy zany fa tsara ihany ko sangamba resaka amin'izy hoe raha sanatry baba ve misy an'izany maninona na tsy mba tenenina izy raha fa maninona ny orinasa no tetavina vono aza dino zay mba tena hipetraka no voalohany indrindra ny station ray ake ka mampiasa tsy latsaka ny 10 ary misy sasany ala matratratra ny 10 na mihoatra n'izany zany hoe raha sanatry tena hoe anesany masoketa station dia olona fianakaviana 10 zany vosoketa dia anana problème. Zay moa ny fanamarinana tiana itao voalohany. Ny fanamarinana tiana itao faharoa dia zao ina moa ilay mangalatra. Ny mangalatra zany amin'ny station reny angamba raha ataontsika hoe zay ny lazantsika azy dia raha vidy solika ho ana 10 litra ohatra ilay olona solika 9 litra sisany vorotsaka any anatin'ny réservoir zay ngamba ataontsika hoe mangalatra zany hoe raha vidy 100 000 ariary izy ny tokony vidiana mitaparotsaka any anatin'ny réservoir 50 000 ariary sisa zay mangalatra no voalohany angamba amin'ny station reny raha mpanjifa ampiasana ny faroko inona hoe mangalatra hoe nareo ny lasantsy varotanareo tapoka rano zay koa angamba mangalatra miakoatran'izay angamba tsy dia hitako loatra hoe inona moa fomba mety angalarana eny amin'ireny station reny mangalatra mpanjifa zany tena olona zay dia tsara manamarika ary etony zay dia miantso manao antsoavo amin'ireo mpanjifa raha ny fangalarana voalohany resahana hoe raha hividy 100 000 ariary nefa mivotsako ako 50 000 azo verifiana tsara zany rehefa zay natoka hoe manao antsoavo izay varitra satsy rehefa akasoky anenareo jereo aloha fa miverina 0 tableau fa raha tsy miverina 0 tableau zay ny atao misy tsy mety ao anatiny ary mba anjarantsika no mijery zay satria matetika tsy hoaraka le gérant station tonga dia eo ambotin'le pompe foana zavady am'le firenena fa zay moa zany hoe eo kaikin'le pompe fa le mpanjifa mihitsy aloha tokony mijery hoe aika le 0 tao fa rehefa 0 azy za tsy manaiky an'io dia rehefa vita ny miteny izy hoe raha ianona no ataony tapitra fanosana azy dia miala 0 zany le compteur dia mijanona raha ianona zay kosa aloha dia tsisy adiefina amin'izay fotoan'izay satria io pompe tsy azo mizanisa kotokoto ary io pompe amin'izao fotoan'izao efa elektronika daholo fa tsisy pompe mekanika intsony. Zay aloha zany zavatra hita raha reny tombontsoloky ireny zavatra anankiray io ao anatin'izy ireny dia zao matetika le olona tsy mijery fa miresaka izy amin'izay olona miaraka aminy dia eo moa zany tsy fantatra ina am'izao na ina am'izao mety misy angamba misy hoe sanatry vava miteny nefa zay aloha tsy dia mino an'izany satria velominy daholo azy menaka misy nangaraka hoe sanatry ny vava le pompiste sa inona zavatra miseho zay nefa tsy miditra amin'izay hoe mangalatra amin'ny pompiste satria androtokom-piainana eo ny asany angamba izy tsy nde angalatra amin'izay
izany naty zany a olombelona fe olombelona ihany tsika rehetrarehetra zay ny alanan'le aya ao anatiny tena mianan'le aya mihitsy hoe io fa zéron compteur ma de fa tapitra faharoa manarakaraka an'izay momban'le hoe tapoka ny entana tapoka rano ohatra ny essence zao aloha voalohany a isaky ny station tsirairay avy ary ninninona compagnie dia mipetraka ny anatin'ny contrat anay a ny fanaovana contrôle par l'intermédiaire na patao ny produit any anaty cuve zany hoe misy patao zany any a dia misy rano hoe ohatray misy an'le zaozy fanatsofokany dia atsofokany anatiny any le zaozy a dia manome témoin izy rehefa vadika menamena le produit a misy rano izy zay ary azadino a fa ny solika kely tsy maintsy misy rano foana na tiana na tsy teny misy rano foana io fa misy zavatra tolérena ao anatiny na tsy tsy tolérable ntsony misy rano misy hydrogène sy oxygène ny anatin'ny solika tsy maintsy zany donc ny fisin'ny rano mety misy fa mihoatra tsy fantatra izaho isinako nefa hoa dia manana ary anatin'ny contrat anay a miteny mihitsy hoe tsy maintsy mivérifie raha vao mihoatra n'izao solika dia tsy mahazo avatona aloha tsy maintsy mijanona ary io mapompe électronique an'ireny pompe reny a rehefa benabe ny rano anatin'ireny a janonao azy le pompe fa tsy mandeha azo tsika anokanina ny technicien zany a manana technicien tsika zay zany ny ataoko hoe momban'ny le alatra amin'le pompe amin'le arotsaka sy ny alatra amin'le pompe amin'le tapoha ny alatra fanteny koa zany dia hoe mifatry tsara manamarika fa izahay station rehetrarehetra dia misy an'ireny raha mijery nareo a misy an'ireny taratasy fotsifotsy reny a apetraka métrologie légale mandalo an'ireny station reny métrologie légale dia mijery amin'ny débit ary zay ngamba tsara mahafantarina anareo ihany fa ny lalàna dia mametra ny tolérance ao anatin'ireny produit carburant reny a moins 3 sy plus 3 zany hoe réglage na pompe zany a raha moins 3 dia tsy mangalatra zay ao anatin'ny tolérance raha plus 3 tsy mangalatra zay ao anatin'ny tolérance zany rehetrarehetra zany ary tsy resaka client-nareo fotsiny natraikynareo fotsiny mba mpatsifa fotsiny fa izay koa rehefa mividy dia mitovy amin'izany mividy zay any amin'ny dépôt a livreny any amin'ny station ny entana raha mbola ao anatin'izay tolérance zay tsy azonay lafo tsy maintsy raisinay mihoatra moa izy arabasoa rabatsary latsaka izy zany miantoko za zay zany hoe verany amin'ny 3 minitra ary matetika aniza zava-misy eto Madagasikara latsaka ny misa fa tsy misy mihoatra mihitsy amin'izao fotoana zao tsy misy tsy mahita an'izany mihoatra zany mihitsy amin'izao fotoana zao ary misy ara matetika moa aminay gérant rehefa manao ny bilan izy anatin'ny ray volana very maromaro amin'le 3 na mihoatra ny 3 na tena hita mihitsy ao anatin'ny compte d'exploitation nay zany zavatrany zany tianay ametrahana hoe le tolérance efa mipetraka réglage na débit nahita zaho tsy mahita fa ny mpiara-miasako zany mitantara zany hoe misy olo no anatin'ny Facebook io dia milaza hoe zahay mpiasa ny emipy taloha zahay mpiasa ny emipy taloha fantatrainy ataon'ireo gérant reo métrologie légale tompoko rehefa manao réglage misy plomb tena plombé le pompe raha izay gérant zany sanatria zany mieritreritra ny kitikitika an'le pompe dia tsy maintsy midéplombé koa zany a dia mamerina le plomb rehefa aveo nefa métrologie légale rehefa misy zavatra amin'izao ary azony olona atao makataka métrologie légale hoe mandala vérifie ny station rehefa ohatran'ny tsy mety mihitsy ny bebia afaka vérifie zany